Radio Don Bosco mba hovanina fandarana rano eto amin'ny Radio Don Bosco isaky ny alarobia maraina amin'ny folo mba hovanina fandarana ho fanabeazana ny olo-pirenena mba hovanina hovanina fandarana rano eto amin'ny Radio Don Bosco isaky ny alarobia maraina amin'ny folo mba hovanina fandarana ho fanabeazana ny olo-pirenena mba hovanina tsika rehetra indray manaraka mifandarana amin'izao fotoana izao falitafatraka amintsika rehetra indray alarobia ny andro dia manaraka mifandarana mba hovanintsika rehefa amin'ny ora toy izao anatin'ny ora iray no anarahantsika n'izany fandarana izany toy ny mahazatra antsika hatrany ny famerenana kosa ndeha isaky ny alatsinainy amin'ny valo sy sasany ny fandaram-potoanantsika tsy miova fa mizara telo toy ny mahazatra ny ampaham-potoana voalohany zany hoe 20 minitra voalohany mela belaraka hevitra 20 minitra faharoa dia andraisantsika ny SMS ary ny 20 minitra fahatelo dia andraisana ny antso avy any aminareo ny fandarantsika ihany koa dia mandeha any amin'ny RTP live na any amin'ny YouTube any no anarahantsika azy any amin'ny tolakandro any no anarahantsika any izay toy ny mahazatra ary dia miarahampitsika mba hovaniny Bruno mba hovaniny Dadi mba hovaniny mo général mba hovaniny Andriamato Flavian mba hovaniny Bruno mba hovaniny Dadi mba hovanina koa miasa zay mampita ny sary amintsika rehetra dia mba hovanitsika rehetra manaraka ny fandarany ia ndaotsika no diritodika nataotsika tamin'ny heriny ia araka ny mahazatra ihany moa io Andriamato Flavian dia raha ny marina ny zavatra ho tenentsika eto dia zavatra mifampitohy tamin'ny farany teo resaka fahavanonana no nataotsika teto Andriamato Flavian tamin'ny fandrana fahavanonana eo amin'ny tokantrano isika fahavanonana eo amin'ny ankonana fahavanonana eo amin'ny fiarahamonina sy eo amin'ny firenena ihany koa ny fahavanonana dia miainga amin'ny fanajanantena zay no anisan'ny zavatra ny tenentsika hoe zany fahavanonana zany dia miainga amin'ny fanajanantena fanajana ny hafa ny teny omena ka mitondra fahatsaram-piainana zay zavatra ka mitondra fahatsaram-piainana zava-dehibe loatra ny zavatra any ary zay veriko fa tena hoe tena ilaina dia hoe aiza ho aiza zany ny fiainantsika na isam-batan'olona zany na amin'ny isa-tokantrano aiza ho aiza asa mba efa nahitana fahatsarana ve fandaniana mipetraka zany Andriamato Flavian mba efa nisy fiovana ve sady mbola ny omaly miova ihany ny fitenenana na indrisy aza atao hoe miaratsy na miapotika anisan'ny zavatra hita aloha apetraka foana ny fantaniana fa ny zavatra misy Andriamato Flavian dia mitsapa amin'ireo fantaniana apetraky ny olona na tonga dia hoe amin'ny fandraisana amintsika amin'ny fantaniana na ireo le mangataka fotoana ny tokantrano toatra ndraindray ohatra ny alaim-pana hoe toatra ny tsiniofa ohatrany hoe ndia atao hoe miaratsy arako ary zany no tena antony anaovantsika ny fandarana hoe mba amoazana indray ao an-tsaina sy ao am-po zany hoe fahavanonana zany azo lazaina ihany koa hoe mipiraka ny fantaniana hoe inona moa no mahatonga an'izany tranga sy vokatra tsy tsara izany inona araka ny fiheverako azy Andriamato Flavian dia amin'ny mampandalina tantara moa no mahatonga ny teny izany ary indrindra mampanabe sy ny fandarana izay ataotsika ihany koa dia nandalo vanim-potoana maro teto amin'ny firenena isika malagasy dia tsy miambamba mihitsy milaza hoe naritsika satria tsy nasitsika lanjany ny kolotsaina fototra tsy nasitsika dikany ny kolom-piarahamonina
fototra mamalagasy isika ary raha ndretrarehetra rehefa naretika ny kolotsaina naretika ny kolom-piarahamonina zay mamalagasy atsika kanefa zany aniny mampiavaka atsika amin'ny firenena hafa ndray matosy lavy fototra zao ny raisina zay zavatra anao le fototra mihitsy ny tena hoe zay ny tena malasa ny eritreritra hoe fa manahoana ary ka zay le zavatra lazaitsika dikan'izany zany iresaka fahavanona amitsika tsy maintsy miresaka zany atao inona moa ny kolotsaina fototra malagasy inona moa ny kolom-piarahamonina malagasy fa ohatry ny adino zany zavatra any ohatry ny zavatra mamaika atsika dia le fiainana andavanandro le fahasaranam-piainana le fahasarotam-piainana le tsy fandriam-pahalemana le fahasaranana isa-tsokazany sy isa-karazany kany fa aiza le fototra iaingana ka ny fahavanonana mika dia mifototra mihitsy ary tsy afa misaraka amin'izany hoe to kolotsaina sy ny kolom-piarahamonina zany ka ny kolotsaina malagasy moa dia efa nisany resantsika teto ihany fa ohatrany hoe tiako hiverenana mihitsy le izy ndre mitovy laviany satria ny tena hoe ny kolotsaina fototra io dia miainga mifototra amin'ny atao hoe fanajana sy fifanajana sy fanajana zay notenenina tamin'ny fandarana fotoana maromaro teto amintsika mihitsy afa tsy hisy fanajana na fifanajana na eo amin'ny samy olombelona na eo amin'ny tontolo iainana raha tsy misy fitiavana mazava loatra raha tsy misy fitiavana ndikan'izany zany dia efa nisy an'izay hoe ampatsirivina mihitsy fa zany fitiavana zany ne ndray matofy lavien ny endrika Andriamanitra ao amin'naovana antsika olombelona marobe tsika kristiana eto Madagasikara ka aiza ary ilay endrika Andriamanitra ao amintsika fa zay anie ny fototry ny kolotsaintsika fanajana fifanajana ny dika fitiavana ny dikan'izany azo lazaina ho miaina ao anatin'ny fanoherana fifanoherana tao miteraka isika malagasy rehefa mijery an'izay ao anatin'ny fifanoherana zay iainantsika satria ary zay le fifanoherana zay no mampisy an'le hoe mamparefo an'le taotsika hoe fahavanonana na eo amin'ny isam-batan'olo zany na eo amin'ny mpivady zany na eo amin'ny mpiarahamonina zany na ataotsika hoe amin'ny sehatra maro mihitsy zany ndre matofy lavien dia tena ahitana an'izay hoe marefo dia marefo ka raha ohatra ka zay raha ny fahitantsika azy zany hoe mikasika amin'ny kolotsaina zany mba inona koa raha moa ary mba manahoana le hoe kolom-piarahamonina malagasy zavatra tena nitenenina foana na io kolotsaina io na io kolom-piarahamonina malagasy io ndre matofy lavien dia mbola ao anatiny tena atao hoe fifanajana foana petraka zany hoe tsika malagasy ny manana zany hoe kolotsaina sy kolom-piarahamonina zany tsy misaraka fa miaraka zany hoe dikan'izany zany tena mafiorina tsara fototra raha n'izay ny azo itenenana azy dia tena hoe zava-dehibe mihitsy zay zavatra zay satria raha vao miteny zany hoe kolom-piarahamonina zany ianao dia inona zavatra tenitsika mby ao an-tsaina vetrany ndre matofy lavien dia hoe fihavanany dia inona koa ny tsy misara mianakavy velona ray trano maty ray fasana zany ao anatin'ny kolotsaina malagasy ary indrindrindrindra ny tena tatsika zany hoe fifanajana zany dia takany hoe misy fiteny efa mahazatra misy raha tsy teneniko hoe ohatry ny obolana hoe nanotainombo mivadika eny an-dalambe zany ndre matofy lavien ka tsy nisy nakatsony efa fantatry ny olona fa hoe efa misy tompony mateo nisy namadika ka na firy andro na firy herinandro hitan'ny olona mandalo tsisy mandray mihitsy satria zay le fanajana le fifanajana eo amin'ny hoe efan'olona eo dia ajaiko zay fananan'olo zay mbola mahita ihany tsika amin'izany atao hoe obolana ohatra ao anatin'izany kolom-piarahamonina zany azan'ireo samangina ny jerena f'Andriamanitra tapon'oloha ndikan'izany mbola ao anatin'ny fanajana ihany zany hoe tokony mba atahotra an'Andriamanitra ohatrany mampiatra eo nge le mahatonga an'ireo matofy lavien ohatrany hoe misy fanoherany eo amin'le fiainantsika satria zao no mahatonga teny foana hoe ohatrany misy fanoherana le na kolotsaina na kolom-piarahamonina miainga avy amin'ny fitiavana satria ozy ny fifanajana ozytsika isika malagasy nefa nde ny atao hoe apahany asasa-manila ny malagasy angamba hoy aho mieritreritra an'izany kristianina mino an'Andriamanitra mino an' Jesosy manana ny fanahy masina dia eo le tena hoe fifanoherana aza ny loha samangina ny jerena fa Andriamanitra tapony loha mbola misy ve zany mampieritreritra mampametram-panontaniana hoe mbola misy ve zany ary be dia be ange amin'izao fotoan'izao rehefa hoe tonga ny tsy fandriam-pahalemana tonga ny alatra tonga ny vakitrano tonga ny sito mahery tonga ny kidnapping tonga ny zoro tonga ny zatsy dia ininona ny zavatra voateninao voalohany izy mbola misy ve zany Andriamanitra zany na koe hoe
zany ka tena olona tsy mbo matahotra an'Andriamanitra mihitsy dia sahany mihitsy manao an'izao manao an'izao ary zay fifanoherana zay anisan'ny sakana angizra be misy eo amintsika tompo anisany na anao inontsika na anao inona ka mbola tsy tonga saina mihitsy amin'izany hoe kolotsaina kolom-piarahamonina ananany malagasy zany dia mbola ohatry foana no fiainatsika ary azagaga tsika rehefa ohatra ka any anatin'ny tokantranontsika tsika ngefa niteny foana ny ankohonany ny tokantrano no fototra mahafirenena ny firenena ka raha nay any amin'ny fototra tsy ahitanany zany hoe kolom-piarahamonina tsy ahitanany zany hoe kolotsaina malagasy ka inona no atenanao rehefa hoe mandeha amin'ny sokajy ambonimbony koa ohatra hoe mifiarahamonina vomaika ny ambonin'izay ny firenena inona ny zavatra hotadavinao isy amin'izany aza indrindra no mahatonga atsika toy maintsy miteny hoe miresaka fahavanonana zany ve tsika dia tsy resaka ny atao hoe kolotsaina malagasy fototra tsy resaka an'izany hoe kolom-piarahamonina malagasy fototra zany hoe le fototra mihitsy ny ilainy eto satria efa nitenentsika teto any tamin'ny heriny raiky amby 10 taona ny nanaovana n'ity fandaran'ity tompoko raiky amby 10 taona ohatry ny mbola tsy mahita mangirana ihany dia tena hoe ohatry ny alaim-panahy mihitsy teny hoe andao raha nga teny iverena andao vakavakaina andao vatarana hatrany amin'ny fotony mihitsy ty zavatra ty fa malasa ny eritreritra mihitsy aiza kosa ianao ny alamaina fotsiny hoe mba manao fandarana ihany mba misy ezaka atao ihany dia ialamaina fotsiny io sanatria ny vava aladiny lela fa tsy maintsy mbo misy zavatra mba mipetraka ary mba anjara biriky hoentina ihany koa e avy eto amin'ity ataontsika hoe radio Don Bosco ty eo misehatra fiainam-pirenena zafatompoko ka raha vao niteny an'izany hoe fifanjanjana zany angesika dia zao ny zavatra tsy maintsy mbia ho an-tsaina tady atio apetrako tsara amintsika mianakafy ty tsy maintsy misy filaminana tsy maintsy mitondra filaminana ny fifanajana zany zavatra filaminana zany nisy zava-dehibe tena ilaina mihitsy ho rivo-piarahamonina ao nivon'ny tokantrano e na eo amin'ny fiarahamonina na eo amin'ny firenena tsisy firenena androso tompoko raha ohatra ka tsisy filaminana tsisy tokantrano hovanina tompoko raha ohatra ka korontana foana ny eo anatiny ao ny antony noho ny tsy fisiny ny fifanajana tsika raha vao miteny fifanajana io nge tsy vitany fotsiny hoe samy manao manahoana tompoko na hoe azafady tompoko sindry fa tena le fiainanao mihitsy fiainanao amin'ny maha-olombelonanao amin'ny maha-ianao anao mihitsy tsika teto raha vao miteny zany hoe fanajana zany zany fanajana zany nge manomboka amin'ny tenanao e azao ny tenanao zay ny teny sotra masina mitiavana manao tahaka ny tenanao raha ny tenanao raha tsy ajanao koa ahoana ny anajanao ny hafa azany no anisany ny tena hoe ahitanao an'izany hoe zany fanajana zany miteraka filaminana zany ny filaminana miteraka zavatra maro be hoe mampandroso mampivelatra manatsara fiainany zay ny zavatra azo tenena raha hoe tenenina amin'ny teny tsotra hoe inona ny metin'izany filaminana zany anisany zavatra anankiray lehibe zany satria raha vao tsisy filaminana na ny mpivady anany tsy mifampiteny na ny mpivady aza mifampitodi-damosina na ny mpivady aza ataontsika hoe tsy mifampatokotrony ka rehefa zany ny zavatra tranga misy tompoko eo amin'ny mpivady tokantrano manao ahoana moa zany no isy ao amin'izany tokantrano zany ary zay zavatra tsika efa miteny foana eto fa io le zavatra mitrango ao amin'ny tokantrano onge misy fiatraikany eo amin'ny toe-tsaina toe-po toe-panahy tonga dia miampitany amin'ny zanakao ny zanakao reo koa mbola lehibe ianao nefa nataony fakatahaka ianao ny fitaratra ianao no modely nefa dia modely ratsy dia inona ny zavatra ho atianaitsika amin'izay fotoan'izay ary zany tena mahatonga ny hoe tsy maintsy tenenitsika tsy maintsy tenenitsika mihitsy ty resaka hoe fahavanonana ity satria tsika mila mihitsy mihatsara ny fiainatsika mila ilaitsika mihitsy zany hoe mila fahatsaram-piainana zany ka zava-dehibe loatra zany hoe fahatsaram-piainana zany fa tsy zavatra zay nginy mahatonga hoe tsy maintsy menga ho tokantrano mihitsy teto tsika efa niteny Andriamanitra Flavien hoe isan'andro rehefa mba mifampiresaka ny mpivady na rehefa mba mifampiresaka ny mpianakavy mba mifanakalo-hevitra mbo manaova ihany re jeritodika na dia jeritodika fotoana foy fotsiny hoe mba nanahoana mona mba nisy fivana nataontsika andao raha atao hoe isan-kerinandro satria hoe isan'andro so dia tsy vita kosa isan-kerinandro raha tena tsy vita ny isan-kerinandro ndo mba atao isam-bolana zany hoe anatin'ny taona zany mba nisy 12 fotoana 12 natokana anaovana jeritodika hoe mba nivoatra anakaiza moa tsika ity mba ny atsara anakaiza ny fiainatsika nisy fahavanonana ve tamiko sy taminao mba nisy fahavanonana ve tato amintsika mianakavy tato
satria raha vao miteny fahavanonana zany ny de hoe vokatra tsara e na ny sehatry ny asa mba nisy vokatra tsara ve teo amin'ny sehatry ny asa mba nisy vokatra tsara ve teo amin'ny fanadinan'ny mpianatra mba nisy vokatra tsara ve tao amin'le fiarahamonina nisy ianao zany rehetrarehetra zany a fanontaniana tokony apetraka daholo isan'andro fa rehefa tsy mahavita an'izay tsika amin'izay le hoe mametraka fanontaniana isan'andro ray natotrika hoe izaka isam-bola anaraka lazaintsika teo ndre mitovilavy de tsy voatra mihitsy tsika ary zay indrindra ary zay a ny mbola mahatonga foana itenenantsika hoe miainga avy amin'ny isam-batan'olona ny fahavanonana miainga amin'ny isa-tokantrano ny fahavanonana miainga amin'ny isan'ny fiarahamonina ny fahavanonana ary miainga hatrany amin'ny firenena ny fahavanonana ny metraika any amin'ny firenena zany fahavanonana zany tsika zao de tena miezaka ndao lazainy hoe tena miezaka mino moa mahatonga an'io fitohanan'ny fifamoivoizana io sika nahataratsika mianaka teo nefany a anatsarana ndao tsorona kosa fa afanatsarana io le hoe mahareta fa hanana ny soa masosipana fody zay mihitsy mahareta fa hanana ny soa marina fa tena hoe zava-dehibe ilaina koa ny fanatsarana nge na io koa ary zao tsika mahita mihitsy hoe zay ny mahatonga ny hoe tsy maintsy tenena ihany tokantrano sy ny tambazotrany tokantrano sy ny fiainam-pirenena zao tsika mieritreritra mihitsy ny hoe fitondram-panjakana mieritreritra mihitsy ny hoe anitatra ny tanànan'Antananarivo ahitarana zavatra ilainy zany marina fa tsy maintsy isy ny fimenomenomana marina fa tsy maintsy misy ny alahelo ary marina fa tsy maintsy misy koa ny atezerana fa sain'izao tsy maintsy fitsonjovana n'le taranaka ao aoriana zay zavatra ray tsisy avy fanamboaran-dalana io ihany zao menomenona daholo ny mpandeha tararanga tsy hitatsony tidiny nefa rehefa avy eo mety akasitraka ihany hoe zao ihany fanamboarana lalana zao zay natao adiny ray taloha lasa 10 minitra sisa de tonga lalany tsara sotra iny zao misy tranondravana tamin'iny zay fa zao vitivity tonga am'toerana marina mihitsy zany zavatra ka zay mahatonga miteny mihitsy hoe tsy azontsika sarahana mihitsy ary zay koa nanaoteny teto averimberina koa ty fanany fitenenany ty ndre mitovilavy hoe le hoe mba hovanina nge hoe manomana olo-pirenena vanina manomana olona ho tokona andraikitra na ho ray na ho reny na ho vady tokona andraikitra manomana olo-pirenena vanina zany rehetrarehetra zany zay ny ataoko hoe tsy maintsy fampiresana tika fa tsy hoe resaka politika fotsiny zany fa tena ilaina mihitsy zany zavatra zany satria raha vao tsy miray iny tsika malagasy a de hoaizara andeha hoaizara tsy ho lasa lavitra mihitsy tsika ny taona mandeha foana ny firenena hafa ny velany mandroso itsika ve de hijanona fotsiny eto efa mbo tany manan-karena ihany mba manana ny maizy azy ihany ary zay foana ny mahatonga hoe rehefa tsy hiverenatsika tompo za tena mialatsiny mihitsy fa tena hoe rehefa tsy hiverenatsika zay hoe mamalaka io le hoe tena fahafantarana ny kolotsaina io indre matofilavy any sy ny kolom-piarahamonina miteraka rere anaty mahatonga anao mba hoe zany ka malagasy zany ka malagasy tena tazoniko mamalagasy a tena vonina ny ezaka ampisonitra ny mazany hoe anatsara n'izany mamalagasy a anome endrika tsara na ivelany na anatiny amin'izany mamalagasy zany zava-dehibe nisy zany azany tena nisy anaovantsika ny fandaharana fa tsy sanatry indray izy anymety indray hoe io indray raha fa lasa resaka totady ivona indray zany tsy mivona mihitsy tompo mialatsiny miala fondro ro miteny an'izany fa tsy mivona mihitsy ny zavatra resantsika eto fa tsy maintsy ampifandraisana an'izay fa tsy ataontsika hoe mandeha ila ohatran'ny obolanao hoe mandeha ila ohatran'ny kirarony be amina zany zavatra any ka tsy maintsy miezaka tsika ary zay indrindra ny mahatonga ny teny hoe ny zavatra tena hoe raha loha hevitra fitinina le nitenentsika androany de hoe ny fahavononana fahavanonana eo amin'ny kolotsaina sy eo amin'ny kolom-piarahamonina mbola toy izy atsika zay fahavanonana eo amin'ny kolotsaina sy ny raha-piarahamonina zany hoe le kolotsaintsika andeha mba ahitana vokatra tsara le kolom-piarahamonitsika andeha mba ampisehoana vokatra tsara zay ny mahatonga ny hoe fahavanonana any amin'ny kolotsaina io nge ny tena mibaiko sy mifehiny fiainatsika na ho tokantrano andre matofilavy zay indrindra ny tenentsika hoe tsika anisan'ny firenena sambatra manana an'izany hoe kolotsaina sy kolom-piarahamonina azo lazainy hoe mitovy de miainga avy amin'ny hoe fifanajana sy fanajana zava-dehibe loatra raha vao miteny an'izay koa tsika de hoe tsy misy zavatra ajainao raha tsy tianao zany hoe mifototra amin'ny fitiavana ary zay ny mbola lazaiko hoe tsika sady kristianina no malagasy inona arany tsy mampandroso atsika kristianina malagasy kristianina zay indrindra zay ny tapany voalohany indao hidirantsika ny tapany faharoa mba hovanina omenanao ny adresse mail ny fandarana mba hovanina @yahoo.fr m lehibe ny fitomboany
mba hovano arobase yahoo.fr. Zay dia vita. Mba hovanona. Eny dia ovakina aminareo ny SMS zay tonga aty aminay amin'izao fotoana izao. Azoko atao ve ny mitsofoka any amin'ny vadiko taloha efa vita divorce, efa samy manambady daholo. Ka inona ny dikan'le mitsofoka any amin'ny vadiko taloha? Inona ny dikan'izany? Tsy azoko. Miala tena fa tsy azoko ny dikany. Raha ohatra hoe venao mpinamana fotsiny, olona mifankafantatra fotsiny, inona moa ny olana amin'izany rehefa hifanarahana tota. Fa raha ohatra kosa hoe manangam-pahavalo aloha azonao na mety hoe renjanako na renjanako fa zany kosa hoe tsy maintsy fampiarana tsy fampidinina mifanaraha. Zay mihitsy. So le vadiny andaniny tsy manaiky an'izany na vadiny ny andaniny tsy manaiky an'le izy manimba zavatra dia zay indrindra masiny sao dia hoe manimanina ny taloko dia tiako ny atsy mamy ny aroko anka zany mety vela indray ia ndandray ary vehivavy 20 taona za miaraka amin'ny lehilahy raiky amin'ny 20 taona. Inona tompoko ny décision tokony ho raisiko fa za sy ny olo tiako dia mifanalavitra fa FB foana no fotsiny no ifampiresahanay. Za nefa tena tia azy nefa za tsy mba mahatsapa fitiavana avy aminy. Izy nefa milaza fa tia. Isaky ny miresaka zay dia ady foana no hiafarany. Nisy fotoana izy nilaza tamiko hoe tsy te ity. Tsy te ity. Nisy fotoana ihany koa izy nangataka firaisana ranofo amiko nefa rehefa miona zay fa tsy mbola mety. Misy fotoana koa zay herinandro tsy miresaka mihitsy dia avy eo izy niteny ana hoe aleo hony zahay samy manao zay ataony ihany nefa ny miaraka ihany dia za tsy nety mihitsy. Rehefa tena hoe hisaraka aminy nefa za dia manampitambindray izy dia lasa miaraka indray za. Dia hijaly ianao hazamba tonga dia tsotra indray matofilavy raha mbola izany ny fifandraisanareo nefa mbola tsy vitin'inona dia ozy mampanabiasy amin'ny traika efa zay hita eto amin'ny fifandarana ty aza manambady an'izany lehilahy zany. Te hijaly fotsiny aza malahelo azy za ty azy fa rehefa ampirafesiny ianao hitrakitsahany ianao ampijaliana ianao any ianao vao mahatsapa tena tara loatra. Zay le izy zavatra efa mazava tsara ankizy zany. Inona ny mbola hoe ka za ty azy ka izy nga tianao izy tsy tianao atao ny kilalao fotsiny ianao atao fandaniana andro fotsiny ianao ary rehefa aveo ianao dia hosombasombany fotsiny dia zay ianao vao mafy. Miangavy zay ozy izy mba tsy ho sarahan'ny fanjakana toerana ny mpivady tsy iray asa fa fonctionnaire ny vavy ary privé ny lahy. Zavatra hafa zay zavatra hafa raha tsy amin'ny fonctionnaire nareo mivady dia mety fa ny hoe raha mpanjakana kosa tsy azo hoe satria ny vadinao amin'ny privé dia tsy azo esorina eto Antananarivo ianao na tsy azo esorina ny Toamasina. Tsy mety zany. Tsy ahita zavatra ohatran'izany mihitsy ianao. Zay safidinao zay zavatra ray na ianao manaraka ny vadinao dia mandao ny asanao na ianao mijanona amin'ny asanao dia misara toerana nareo mivady nefa tadio tsara. Fa raha vao manomboka misara toerana ny mpivady dia tonga ny mifankapana isan-karazany. Zay dia tadio fa tsisy mihitsy hoe lera na lera matoa amin'ny privé dia hoe voatendry hiasa ny ataotrika hoe any amin'ny toeran-kafa lera dia hoe ka ny vadiny tsinona miasa eto ka dia tokony tsy ho alefa tsy ahita an'izany ianao toko. Tsy maintsy le fonctionnaire no arahany. Tsy maintsy le fonctionnaire no arahana ko nga privé ko ny asa mpanjakanako. Ary amin'izay fotoana izay dia hoe rehefa ohatra ka tsy mampipety anao dia safidinao sisa mijanona eo na mitokantranonao no misara toerana na ny asanao no apetraka ao dia andray ianao mitady asa privé nge zany. Zay ny privé. Za lehilahy raiky 20 taona manana olotiny 20 taona kamboty ray ary izy koa dia kamboty velondray efa 3 taona zay no niaraka ary izao dia mahalala ny fianakavianay roa asainy miroso za izy koa tsy sarotiny mety ho adsoko ve raha manaiky ny ampakatra azy satria fantako fa tsy manana andry ankinany izy. Ny taonanareo fotsiny mampisalasalako raika amin'ny 20 taona efa manana asa ve ianao le tovolahy lazaika amin'izany raha olona mbola tsy manana asa za maiky ny anambady
vao maika tra-pahasaranana efa eo le fahasaranana ara-piarahamonina am'le hoe tsy misy an'izao hoe efa kamboty ahatsany ray araka kamboty velon-dray vao maika loza dia zany ve ny mahamaika anareo jereo tsara no ny fiainanareo rehefa mifankaty ianareo a tsy maintsy ho tafiteny any ny fandrinareo tsy maintsy ho tanteraka eny any fa za maika za dia milaza foana an'izany avy eo no tranenina fotsiny eo anao raika amby 20 taona 70 taona zany amiko tsy mbola nieritreritro tsy mbola tokony ao anatiny teny hoe maimaika anambady anorona tokantrano mety vao maika sosahiranareo za toko vehivavy dia miaraka amina tovolahy dia zay efa taona no niaraka dia am'izao izy a mipetraka any aty Antananarivo dia za aty ambanivohitra dia izy tsy miantso mihitsy dia nidikan'izany hoe efa niova ny fijerenako raha mbola eo akaikiny eo anao dia fatany fa rehefa inge misy fitenenana koa lavitry ny maso lavitry ny fo ohatra zay foana nge ny mahatonga an'le hoe raha mbola azo atao aza misara toerana raha mbola azo atao zay zavatra fa ny fakapanany betsaka hafa le fiainanao tany ambany vohitra fa hafa ny fiainana tonga ty andrenivohitra izy tsy mitovy za vehivavy 20 taona manambady efa niteraka ray mba mangataka torohevitra tokoko fanjanako rehefa mba manambitamby ny dadany dia ahilikiliny nefa isakariva tonga avy miasa ny dadany vao mba hitany indrindra fa imaso ny fianakaviany dia aratsiny hoe miala iry zany sisa aloha efa hafahafa zany fa misy dikany zany matoly zany mahateny an'izany hoe miala iry misy olona manome saina hafahafa an'izany zany fa tandremo zay ny fahafantarako azy tsy hiteny an'izany zay vao mbola nampiasan'izay mihitsy no hafantarana fa misy olona manome saina hafahafa an'io zazy io tsy hitany raha tsy efa riva dia vitany miteny amin'le dadany io miala iry asa mety hoe ianao reniny angamba fa miala tsiny raha hiteny zany fiteny amin'ny vadinao hoe vomba manatona vadinao miala iry fa zasahirana dia iny ny averin'le zazakeliko zay azakady ianao niny ohatra velona raha sy ny zazakely io zay inona lazaiko reto fa leobe antanin'ny avambadiko foana ny vie privé ny ray tapo amiko da zavaliana fotsiny na zao ny iny tokony nytenenao fa ina moa no tena mahaliana anareo ahafantatra an'izany ahafahanareo mitantara sy mifosana menakavy mba sy teny mienjakenjana koa ndraindray le matofi lavy any fa tsy dia mijanona blaika fotsiny am'izao zay zavatra matoty kitikitika afatapatatra dia ny ahafahana mifosany sasany ahafahana manely tsao aloha dia ataon'izany fa olona ratsy zany zany tia mamakafaka fiainan'olo zany misy fomba fiten'ny tanora ankehitriny ny Facebook any amin'ny Facebook any inona kiny hidirako tsy dia tokony atao azy ka tokony tsy hiditra fiainan'olo izy mbola tsy nahina am'izay aloha io ge tsisy hafa am'le hoe misy miaino zay ohatran'izany io zavatra inona kay no mahatonga ny lehilahy tsy milaza ny tena karamany marina amin'ny vadina sa ve midika tsy fahatokisana vehivavy le izy azonao tsy maintsy mipetraka amin'ny fampatokisana ny andeha tsotro rehefa vitan'le rangahy le lehilahy zany ny adidiny mihitsy amin'ny maharay-pianakaviana azy amin'ny mahavady azy ao anivony tokantrano tena hoe io ny lohalarana satria io ny adidiny dia amiko tsy voatery mihitsy hoe nandry typiriny zavatra ohatran'izao raha ohatra kosa ka hoe ny ao an-trano tsy vita dia manao any ivelany ianao ohatra fotsiny le tenenitsika manemitra ivelany ohatra hoe any amin'ny ray aman-dreny any amin'ny mparetatao any amin'ny namana zavatra hafa zay fa raha vitany ray manontolo tsy hitako mihitsy za aloha hevitro zay azonao io nge samy manana ny heviny mitokantrano tsirairay avy tena tsy hitako hoe ary zany anisan'izany zavatra nyteneniko tamin'ny vadiko raha ohatra ka vitako daholo ny adidiko ato tsy misy zavatra mihitsy hoe nyteneninao tamiko hoe adidy na zavatra hoe ny ilainareo ka tsy nataoko dia diso eo anatrehan'Andriamanitra sy eo anatrehana fa raha vitako daholo iny ary ny anomezana tsiny satria hoe fa voatrinona tsara ka iny moa ny tena karamanao io mba fa maninona tsy efa miako anao daholo ny rehetrarehetra tsy efa vita daholo na inona na andraikitra na adidy na hoe zavatra tokony atao any amin'ny lafitiavana ohatra hatramin'ny sitrapo ohatra ohatra ka
inona mampalahelo am'izany amiko za tsy miteny hoe voatery atao voatran'izay ny rofo zay ny na zay ny ainako zay zavatra zay ia za manambady dia ny bebe ny vadiko rehefa miditra ao aminay sady mitsikilo ny ao an-tokantrano lasa mankala azy rehefa miteny izy eny raha voazany kosa nge dia miala tsiny miala fondro tompo fa ray aman-dreny ajaiko ianao fa za manana zany toetra zany tena toetra ratsy mamboehatra mihitsy zany tena toetra ratsy elao mba hanajany olona anao amin'ny taona misy anao sy amin'ny hoe eo amin'ny fifandraisana amin'ny mampianakavy zay zavatra ray raha teo ajain'ny olona ianao dia manajany teny io zany tokony ataon'io olona manoratra amintsika io amin'ilay olona zay dia ohatra fotsiny hoe tenenao mpahatsorana hoe fa maninona moa tena hoe misy antony manokana ve tianao afantarana ny tena netsipiriam-piainanay mivady atao tokantrano ato ataovy an'izany mety tonga saina amin'izay fotoan'izay le olona koa nge rehefa tsy tenenina dia manara rotra izy teneniko ka ndraindraiky izy mieritrehitra hoe mety ny ataoniko sy miteny eny ka zay tena mako ny teneny hoe dia antanina hoe ina moa ny tena mahaliananao amin'ny atsipiri-piainanay zay zavatra ray mety ho tonga saina izy amin'izay fotoan'izay hoe nidikan'izay le hoe hidiranao amin'ny atsipiri-piainanay ina moa hitanao samihafa mako le voambolana ampiasaina raha miteny hoe ina moa tena hidiranao amin'ny atsipiri-piainanao fanajana zay fa raha tena teny hoe tsy misy fanajana dia ina moa tsy kilokilovanao anay ato tanao samihafa mihitsy nefa mitovy ihany mivokany fa ny ray misy fanajana tena hoe mitsikilo mihitsy eny ka efa mipetraka eo le hoe efa manomboka sorena kosa le olona dia lasa tsy mametraka ny fanajana tsony zay zavatra zay nge lalazay tsika tao ary vao tsy misy fanajana io dia tsy isy ary reo fahavanonana ao amin'ny tokantranao satria mety hifantona mety hiady mety hifankala dia ina no vokatra tsara ho azo amin'izany tokantrano any ndre matofila hoe zay ngeny antony resatsika le hoe fahavanona isika malagasy tena mahagaga mo général satria raha foko samihafa no mifampakatra vady dia misy olana eo amin'ny fianakaviana rotota no ny fomba tsy mitovy kanefa raha vazaha io na viaiza dia tsy siny olana mihitsy na dia kely akory fa maika faly azy zao ny io nge le toetsaina mampalahelo mihitsy andre matofilavy tsika raha vo mahita vahiny vazaha izy ianao dia tonga dia ohatrany hoe ambony reny mety ny ataony na dia hitro zao raha fa tsy mety ary raha ohatra ka hoe vazaha izy ny voalohany indrindra ny ady miteny an'izany ampafantaro azy ny kolotsainao sy ny kolom-piarahamonina ananao tia hitro fianakavianao azy azavao azy zao ny anay Malagasy manaiky ianao tsara tsy manaiky ianao azafady zay zavatra hoe fa isika tena tsy saha mihitsy aza vovetivety mihitsy andre matofila mbola teneniko foana ty zavatra hoe mandeha mamonjy fivoriana ianao vazaha anankiray io mivadika ho azy ny lelanao gasy daholo nefany io mbola toe-tsaina daholo iny zany toe-tsaina hoe raha vo vazaha dia ohatra ny ambonimbony zao moa dia mifaritany any andrefandrefany iny tena lasa hira malaza mihitsy le hoe lasa ny vazaha ny vady sanatry ny vava na dia ny lela ary indrindra sanatriavinao mihitsy sanatriaviko fa nenahako tsy oalasa ny vazaha ny vady kosa miala dia hira zany fa nenaha tena hira malaza be zay zavatra ary misy karazana doany any amin'ilay ataony hoe lac sacré dia tena tonga manao karazana hoe joro mihitsy ny zatovavy mba hanambady vazaha ary anisany natonga an'izay hira zay avy any zay zany tena tanjona ho an'zareo mihitsy zany hoe manambady vazaha zany hitanao dia lasa amironana hira zavatra ohatran'izany zany hoe mampalahelo be fa manina toe-tsaina zany zavatra zany azay dia izy misy bandy anankiray tena tiako ka efa manambady izy nitsorony tamiko fa tsy safidy noho ny vadiny io ary mbola tsy vita ninina ry zareo miady amiko le tovavy ary te hiresaka aminy fa izy tsy mety manatona inona no ataoko tena tiako le bandy sady tiako eny fa zao tena mifankatiana le roa fa ny fianakaviana roa tota ave manaiky an'izany any koa ngeny mipetrahany aza diny fa hitro fianakaviana ho zanaka reo fianakaviana tovolahy io no ary tovolahy hitro zanaka ho fianakaviana aminareo hoekeny ve zany hoekeny le fianakaviana ve zany tsy miankina aminareo roa rerany ny fanorenana tokantrano fa miaraka amin'ny fianakaviana roa tota ihany ko jereo ihany ko zay zavatra ray ary matoy izy fa manana olona ohatra zany mety io zazavavy io ny tiany ny fianakaviana noho ianao dia hiditra amin'izany ianao hoe fa
efa fantatra fatritiana dia mbola latsa mbola hiditra teo ihany fa aka zay tiana mifankaty avy eo ilikiliky ny olona raha ianao ilikiliky ny olona safidinao iny fa ny zanaka no tena mampalahelo tsy mba misy mpandray zay zavatra hoe mampalahelo za manambady vita soratra somary azy mivadika nefa tsy mba manomeny karamany mba ho tantanako fa fony enjana nefa ny mitsinjara le vola meny zanaka roa efa misakafo daholo inona ny tokony ataoko tompoko fa mijaly za mandritra ny 5 taona ny vehivavy manoratra dia mifanarana reo mivady fa io nge ho azy tsy azo jereny tsisy olona mihitsy na ndray mandeha ny tovolahy io na ndray mandehanao afaka hiteny amin'io vadinao hoe tsy maintsy aminao n'io vadinao ho tantanany ny volanao tsisy izy ny tompony na andeha ho any amin'ny toeram-piasana aranao tsisy afaka mibaiko an'izany tsisy ny andalana azy tsisy miteny azy tsisy raha tsy hoe misaraky nareo sanatria ny vavaladiny lela ndray dia zay vao misy an'le hoe tia sakafo ny eky izy solo-tsakafo ny eky izy zay zavatra fa akoatran'izay tsy misy tena tompony tena mandidy manapaka amin'ny karama zay raisiny ny olona mandray ndraiky na vehivavy na lehilahy alao apetraka tsara fa tsy hoe ny lehilahy ihany tena tompony tanteraka fa tsy azonao elingelenina amin'izany ka safidy sy fanarahanareo mivady io fa tsy voatery hoe ka zany to ny ahy kosa aloha dia ohatran'le lazaiko teo ny adidy adidy ny famelomana vady aman-janaka adidy ny fampandehanana tsara n'izany tokatra zany adidy ny lehilahy zany tsy mahazo mitsoka adidy ianao fa dia zay no izy io ny lohalarana aminao ny vady aman-janaka efa totsika tofonany samy hafa ny adidy sy ny andraiky dia ny adidy anao samirery fa tsy fampizaranao amin'ny olona fa ny andraiky ty fampizarana na hoe ampiradabo na zay olona mpiara-miasa zay ny mahatonga azy hoe reo tompona andraiky satria fampizarana ny andraikitra fa ny adidy anao samirery ary zay mahatonga ny filoham-pirenena ohatra manao fianianana rehefa ho apetraka amin'ny toerana mahafiloham-pirenena satria adidiny tsy fampizarana amin'ny olona hafa mihitsy iny fa adidy fa ny andraikitra reo hitanao amin'ny isan-karazany reo misy ny secrétaire général misy ny directeur général misy nzao misy andraikitra izy zay fa ny adidy hafa saky an-tany tompoko ny tokony ampitoviana ve ny karamany manao kilasy mody sy ny kilasy mandry le olona miasa ohatrano misy ohatrany raha ny tena marina aloha tsy tokony hitovy satria le olona mipetraka ohatrano ianao daholo miatoka ny rehetrarehetra hatramin'ny sakafo ny rano ny jirony rehetrarehetra ka zay ny tsy tokony hampitovy azy fijeriko zay zavatra ray fa indraiky eo aloha zay fanarahana indray ihany eo amin'ny mpampiasa sy ny mpiasa ny olona iasa fa indraiky tsisy afaka manapaka an'izany fa dia efa safidinao matoa ianao manaiky an'le karama omena ange dia satria ekenao za tompoko manana sipa efa 3 taona ny arahany zay nefa tsy dia miona matetika dia isaky ny andeny hoe iona zay dia mangataka firaisana ranofony izy dia ozy za hoe aleo rehefa mivady sika zay ny fahendrezitra izy dia fa ny anazy raha tsy fantany mihitsy hoe bevoka tsy hanao dingana izy dia inona tompony ataoko vehivavy 7 taona aza miditra amin'izany ianao fa zao raha vao ndeha taoko sanaty avitra indray ty hoe bevokana io anao lasa izy soloana hatramin'ny-piosiny zany nge zavatra fa zany izy tsy miteniteny foana eto firifiry ny zatovavy mitomany tratan'izany hoe bevoka lozan'le tovolahy fotsiny hatramin'ny-piosiny telefony no aho ovany ary raha iny le zatovavy satria efa fantatry ny ray aman-dreny ny tovolahy sy hoe fa mifanerasera mba mandeha makany amin'le ray aman-dreny'le tovolahy angamoa nisy firesana an'izany ozy tamin'ny ray aman-dreninao tonga zay ny ataon'ny ray aman-dreny'le tovolahy angamoa nisy firesana an'izany resadresaka anareo fotsiny tany any zany zay nga mbola nitrano tany aminareo hitao latsa indray no ataony aminao raha ndray ianao mandeha makany aminy rahatry hoe tena eo hoe tena hita hoe tena tiandry zareo angamba dia hoe nefa tena tsy zavatra ratsy ohatrany hoe fanambadiana terena kanao fa raha na mandeha any amin'ny be ny tanàna range anao dia matofilavia dia anontaniana mihitsy alohany hamakina an'le boky hoe misy roa mpihavanana ve nareo zay ny fantaniana voalohany faharoa tsy niterena ve nareo hivady zay ny maharaty be an'le hoe terena satria mety ho azo an'le tovolahy taona le tovavy eo anateny be ny tanàna tonga le fotoana eo fa dolo ny fianakaviana za tompoko ny terena inona ny ataonao tsy azo atao mariazy tsy azo atao
ary io matony ny fanamasinana avy atrany dia atao satria efa nisy an'izay tsy niterena tany amin'le fisorata zay le izy zay ny tena marina satria any am-piangonana tsy mipetraka tsosy fantandrema zavatra tenena dia hoe araky ny laharana ara-panjakana vita sorasara-dalàna dia tsy mipetraka tsony le fantany zay le izy ny filazana mariazy ary mbola misy ilazana zay ilaza sampona mbola ilaza amin'ny fitondra fivavahana momba an'ireo zay no mbola zavatra tenenina sisa any am-piangonana raha hoe misy toetra hafahafa hita eo amin'le olona anankiroa misy lehilahy miaraka amiko dia milaza izy fa tsy saraka aminao mihitsy kanefa izy tsy mitondra any an-tranony varovolana zao no niarahanay dia rehefa teneniko izy hoe dia hoy izy hoe mbola mijery toetra ambehivavy tsara zany fa efa manampy azy amin'ny rehetrarehetra fa izy efa kamboty sady marary tena tianao tokoa zany tovolahy zany tena tianao mihitsy zany tovolahy zany kinao no teneniko aminao fa dia andraso ihany izy ko lasa farany izy mety manapa-kevitra angambany voavaly volana koa nge nirahanareo e tsy dia maiky zany tsika ery tomiteny foana reny tovolahy aza maimaika mety efa miteny mihitsy ary tsika indrindray hoe ray taona mahery na 2 taona any mba ahafantarana tsara ny fomba ny toetra sy ny zavatra tsara ho fantatra rehetra tapitra ny dinany tapany faharoa andao hidirantsika ary ny tapany fahatelo ny olombanina olona tompona andraikitra fa tsy tompo toerana ny tapany fahatelo dia andraisana ny antso avany aminareo 22 443 90 22 442 09 miaraba tompoko mba ho fanina daholo tsika rehetra tompoko mon général moa io miteny momba an'ilay kolotsaramona sy kolotsaina iny fa fisanajana sy fihavanana mba tsetsatsetsatsaritra kely izy ty mon général mba hita taminanao manjery malatsiny moa mba miteny antsinyteny misy zany candidat omerana karay ilatsaka zany moa izy tena mitetiteten'dele ino misy ty le mpanataramba reny dia mba nanongo tena kely ny tena raha nyteny le raha matoa hoe ety zao izy miseleonera dia fako maneny aty dia totoka ny canal dia nanongo tiana ny tena mon général satria hoe izay le teninao ty hoe manodidina anao lo mianga manodidina anao lo sanatria nyera no anadia manodidina anao kosa aloha izay tenenao volazana hoe ny fampandosoana dia mianga ao tokantranonao zany ino tiany tenenao itiako tenena amizay zany dia hoe imbaiko manana mihitsy ny tenao miteny hoe mifototra amin'ny ao tokantrano satria misy développement personnel vonjeko zay zay tamin'ny sabotsy dia zao ny ataony satria zavatra tsy ilainao an-trano reo manelingelinanao reo izy dia asory daholo fa reo izy miatinga zavatra vibration négatif ao an-tranonao zany hoe zavatra ratsy ao an-tranonao zany asory daholo izy ireo dia koa indrindrinanao satria misy fitenenana zay mihitsy fitenenana artiky be le bonheur atire le bonheur dia ohatray koa zany anao hoe raha vao maloto zany ny zavatra manodididina anao dia azagago raha mahantra koa ny zavatra manodidina anao zao ridira daholo izay miainga tokony miainga aminao isatokantrano araka volazana tery ambony mba tsetsatsetsatiko ampitany dia makasitaka misaotra indrindra satria zao nge tika entinge teny foana ndray matovilavien ny zavatra hitan'ny masonao io misy fiatraikany amin'ny sainao sy amin'ny fonao ka raha zavatra maloto mikorontana foana no hitanao dia zagaga ianao raha mikorontatsaina zagaga ianao raha mora malahelo na mitondra visatra ompo fa tena misy fiatraikany fa dia milaza aminareo zay ny ilainany hoe tokantrano milamina madio mirindra mba izay koa ny toe-tsainao sy ny toe-ponao miaraba tompoko mba hovalina tompo mba hovalina tompoko tena marina be le antsoniditra teny zay tena ao aminao aloha zao ny voalohany indrindra satria matetika zay foana le fahalotona dia miverina amin'le teny mon général teo zany hoe le resaka lasa ny vazaha izy ty zany général tena zay mihitsy ny zavatra misy ary tena vola aloha haiko moa zay etreritra fa ho anazy zany hoe vola dia anambady vazaha
Efa ny andasy efa misy asa hony ihany dia ohatrany hoe tsy haiko izany le eto amintsika izany hoe inona le vola eto dia inona le asa eto dia inona le zavatra misy eto dia voaingana tsy voaela angamba zay vao herinandro mahery angamba zay nandeha tongotra zay nandeha tamin'iny aparbe anosy iny tena angamba tsy haiko hoe raha ny taonantsika malagasy aloha angamba toka 50 taona any ho any le vazaha dia le zavankely tompoko angamba 12 taona ty amintsika malagasy fa narano foko tena narano foko njery le zanako vavy miaraka tamiko mitovitovy taona amin'le kalakely fa tena sady nakitomany any tena Andriamanitra dia misy mpivarotra koba moa teo amin'ny vavadina aparbe teo dia nahita dia mijery anay izy dia mety hoe tsy nazaka dia mijery fotsiny dia mine ohatrany hoe tsy haiko izany hoe isika malagasy misy maveny tsy afaka ohatrany hoe dia vozony vola fa ona tena narano foko njery hoe fa maninona zany tonga dia ohatrany hoe tonga dia le malagasy manontolo mihitsy dia zay zany mba tiako jerevana hoe fa ahoana marina zany ty fiainany ty fa tena lasa tsy haiko hoe le vola ve no mibaiko sa le toe-tsaina tsony zany tena tsisy fiovarana dia ao anatin'le fitezana ao anatin'izy dia averina any amin'le fahalotona zordira araka antenen'le madama teo aloha teo dia misaotra indrindra tompo misaotra tompo marina loatra ngefa voly tena malasa fisainana mihitsy fa lazao amin'izao fotoana izao nge misy mahavita mihitsy zany hoe mba hahafahana miaraka amin'ireny vahiny reny dia manao kolikoly mba hahazahoana carte d'identité zaza dia mifolo atao 20 ohatra zava-misy zany vola mihitsy miarava tompoko manahoana tompoko mba hovanina tompo salama tompo ento mba nitsosokevitra kely tompoko azafady eny tompo oasika raha aman-dreny raha tianareo ny tena hoe olombanina zanakitsika dia mba azavao amin'ny antony hoe voakapoka ianao raha manao an'ity dia azavao mialoha zay fa tsy tonga dia kapohana izy sao misy zavatra tsy mety ataony dia mba ampifany ihany koa ny tanora mba hitatam-bola fa io mantsy mahatonga ny tokantrano hisaraka amin'izao fotoana tsy nampinarin ray aman-dreny ny tatam-bola ny ankizy ohatra zany mba manateti-bola ny ray aman-dreny ao an-trano hoe zao mivola midika dia asivo manatrika eo izy dia izy tio fifanana azy izy ary mba misosokevitra dia mba enozy ao am-pony ary ho asika tanora aiza manambady olona tsy hanafy zany fa io mahatonga ny tokantrano vorava amin'izao fotoana dia ho an'ny ray mpianakaviana mba hoe to mivady aman-janaka ao na reny mpianakaviana azy mba hoe izy mba hiara hitsangafana iny mantsy mifandray am-pony vady sy ny mpianakaviana ho an'le olona anankiray nitaraina hoe manilika be le zanany dia mba hoety mitsangatsangana izy miaraka aminareo dia milalao miara manao baolina na telo miaraka nareo na fely miara manao baolina ohatra fa mifandray am-po azy ny ray mpianakaviana sy ny zanaka manao an'izay misaotra tompo misaotra indrindra tompo fa tena marina iombonako zato isan-jato tompo misaotra tompo tsy maintsy miteny manora aloha zay vao zay mihitsy ny mananatra zay vao mikapoka raha ohatra tokony hikapoka mibedy raha tokony hibedy satria ianao tsy mampafantatra akory nefa ny tonga dia hibedy sy hikapoka tsy mety zany marina loatra miarava tompoko mba vanina tompoko rehetra tompoko za le vehivavy 20 taona nandefa le tazo le zanako manilika teo tsy le zaza no manilika fa le dadany matasitaka tompoko misaotra ohatrany tsy mety kosa le ataon'le dada zaza manatony zany hodinao lafo zay manilika zay fa efa resahana mihitsy motovolave raha vao matsiaro voilika ny zaza dia tonga dia miaro tena raha vojana zay mahatonga an'ireny le zazakely hoe kapohana ilika ireny dia hoe lasa mitrangalela mandrora mikapoka anao izy manaikitra satria ny fiarovatena tompoko dia ara-vojana ary ka hovodinao lafo ray mpianakaviana zay manilika ny zanakao zay rehefa lehibe ho hitanao ny tsirony indrindra zanaka vavy na zanaka vavy na zanaka lahy dia matovy lavy tsy natao ahilika izany tiako lazainao mantsy amin'le ray mpianakaviana manao an'izany le zanaka vavy ny tena nefa reto tokony tena misy fandraisana kokoa misy fandraisana tena tsy mety tena tsy mety tena tsy mety miarava tompoko salama tompoko mba hovanina tompoko mba hovanna daholo tsika rehetra ento misy teny général teny teny hoe raiky 10 taona no nanaovana an'ity fandarana ity tena hita vokatra ianao aleo ngamba somary manitsy kely fotsiny ako misy ihany ny vokatra fa le olona mitaraina no mety betsaka zao dia anisan'ny joro vavolombelona fa dia tena nitazaina sy nibeazo ity fandarana ity zay mahatonga anako nanana an'le bokinao mba hovanina iny sy hoe malagasy aho fa ny zavatra hitako fotsiny marina mihitsy le teninao hoe ny olona mihitsy no mila miova
ny kolontsaina satria na ny mpitondra raha manomboka mahatsapan'izay hoe sarotra manova ny toetsatsika malagasy misy fotoana mantsy ny ary zay ny zavatra natao kely anao tamin'ny mpitondra ny vahiny tamin'ny fandarana ndre mandeha tamin'ray alady iny lasa teo a tamin'ny talohany iny hoe zaho izy nanagana université be dabe mba mola volana ny tanora fa tsika malagasy ny saina mihitsy nefa tsy miovatsony sy ny vatana de aloha ny tanora vao avy no volavolaina nangarana université taitra mena an'izay izake marina ny teninao tena nazako raha matsapa za zany matokana naina andalo loatra zany de vokatry ty fandaharana reo ty hoe lasa mahay mamakafaka mandalina amin'ny zavatra any de zay de rehefa mandro de mba asiana mba courage kely amin'ny olona zany mba mahasainy olona hoe misy any mba efa niova fa manjary masa ohatrany hoe takana tanteraka le mba efa nahazo tombotsy betsaka tamin'le fandarana de za koa mba metoetra ndray andro any hanao famakafakana sy fanaitazana zao mba tsy kivotsy reraka fa zay koa moa ny raha n'Andriamanitra atsika manana fianatra na de hoe tsy pirezaka religieux raha fa hitondra amin'ny rivotra vaovao amin'ny fiarahamonina de makasitraka indrindra tompoko sotra tompo zay le hoe fiteny fampirofrihana hitanao fa tonga marina fa andeha teny fotsiny ilaina fa betsaka kosa betsaka tena betsaka mihitsy ny olona makasitraka nyty fandarantsika ty na ny totoerana na ny ampitan-dranomasina ny tofilavy ary zay ny hoe tenitenenina le izy fa tsy raha kivy de efa tsy nanao tsony fa de najanona fa de hoe andao re mbola tohizana ihany fa tiana mba hitombo isa zany nareo le efa nakasitraka sy nahita tsirony de hoe anao raha mbola mpampitombo zay le fahavanonany miaraba tompoko mpahavanona tompoko Nenandre matoa général ny toko lasaina zany ohatrany hoe mampalahelo kely anazy zany mijery an'le tanora génération 2000 taty arindrina taty fa lasa ohatrany lasa mifankatia le lasa amlehilahy mifankatia vehivavy fa vehivavy de io le marina le nitenenao hoe ohatrany hoe tsy matahotra an'Andriamanitra tsony ve sa hoe le fanabeazana ve nefa niova sa hoe manaraka tendance ny tanora fantatra zany hoe aiza ny vanga inona no zavatra renina mba tsy ho lasa debebe zay zavatra izay fa mampalahelo kely zany mijery andro zareo hoe amiko aloha toana mijery an'ilay izy fa mety hoe rehefa ho lasa ho lamody ve le izy de lasa ho zatra indray de zany mafy mijery an'izay sotra indrindra tokodarany sotranao nameraka n'le fanontaniana zao mantsy tseritseretintsika mihitsy fa io paikady avolenta tsy ampitombo ny isan'ny zanak'olombelona le tompon'ny tany satria raha ohatra zao foana ny fitompon'ny olona de tsy ahavelona antsika tsony ny tany na samy ambolona samy iopy de nampidiry ny fotom-pisain'io ary ny firenena mandroso mihitsy napiditra azy tadio tsara fa tamin'ny nanao francophonie teto Madagasikara ny prime ministre ny canadianina mihitsy tamin'ny kabary famaranana nataony no miteny mihitsy hoe aokotsika hay anaja ny safidy mpitiavan'ny olona tsirairay avy ny tiano tenenan'io de io netenenao teo iny de ny firenena mandroso lasa ohatrany endrika fandrosoana mandala n'izay zavatra hoe manaja ny fitiavan'ny olona ka raha lehilahy ny tiany lehilahy de ekeo raha vehivavy ny tiany vehivavy de ekeo tena fomba tsy ampitombo aingana ny zanak'olombelona tompoko fitsika ny mieritreritra fotsiny zavatra ohatran'izany ary zany tena mahatonga mihitsy hoe any amin'ny tany mandroso aty de hoe azo atao ary tsy maintsy atao mariazy le olona atao mariazy ary misy firenena hafa tsatsany ary efa tena miteny mihitsy hoe azo amasinina makaisy ty zavatra ty zay zavatra e miaraba tompoko miaraba tompoko mba hovanina tompoko mba hovanina tompoko tsika rehetra voalohanteny zany aloha tena mihitsy sotra betsaka ny andriamatoa général sotra tompo satria tena manampy be lehibe zay anisan'ny mijoro zany hoe misy résultat positif zany hoe ny zavatra tsara zany navoakanao voaray anay mety misy marina kely any ny teninao hoe ohatrany hoe raka ambin'ny folo taona tety any fa mitovy hevitra tamin'ilay olona teo aloha hoe misy olona be bebe nandray tombotsoa nandray fiovana tamin'ny zavatra rehetra nampianarinao de maneho fisaorana feno fankasitrahana zay akoatr'izay zava-dehibe mihitsy le teninao hoe ny malagasy sy nanaja le kolotsaina zava-dehibe ary io mampiseho le hoe toetra an'Andriamanitra ny tsirairay miaingo eo amin'ny tokantrano miaingo eo amin'ny fiarahamonina
nefany a amin'izao fotoana izao vitsy ny mampianatra an'izany de nasa raha azo atao hoe misy sosikevitra avy any aminao ampianarina mihitsy hatramin'ny zaza mbola kely toveritra tamin'ilay olona teo hoe discrimination vaovao tokony a ho fanina manokana mba hatonga n'le fahavanonana eto amin'ny firenena satria raha ny mpitondra firenena mety tsy de vakilo izy fa ny olona mihitsy n'izany mandray andraikitra tsirairay araka le fampianaran'ny andriamatoa général teo de zay zavatra izay no mety hita tsikelikely amin'ny olona sy ny taranaka rehetra ho avy fa amin'izao fotoana izao be dehibe zany no ohatrany hoe potika le kolontsaina potika ny fiarahamonina misaotra indrindra toko tena zava-dehibe ny zany marina ohatra ny tenin'le olona teo ihany hoe marina fa ny tenintsika fa tena misy ny vokatra ary matoa samy resaka n'izany atao hoe fahavanonana zany de noho izay vokatra azo avy any amin'ny olona zay hoe misy fiatsaram-piainana misy fiovana fijery na ny toe-tsaina na ny toe-po na ny toe-pana zava-dehibe izy zany io de mahatonga tsaina avy hatrany andriamatoa Flavien raha misy anankiray fotsiny miova fo ety an-tany afaliana lehibe ny any an-danitra any ahoana moa tsika ny tsy ho faly maheno hoe ay vare tsy very fotsiny le raika amby folo taona nanteny rahantsika manakateto fa tena misy vokatra tsara mihitsy ary ray indrindra ny tena hoe hampiezaka atsika tena hoe tsy maintsy tohizatsika foana raha mbola men'andriamanitra tombonandro tsika satria zay mba anjara biriky hoentsitsika eto amin'ny radio Don Bosco amin'izany hoe fanariana-pirenena fahavanonan'ny firenena mba tena hiantoka amin'ny sosiny tsara ny malagasy toko famtinana de famtinana zany de zay le hoe raha vao miresaka fahavanonantsika de azadiny tompony hoe kolotsaina kolom-piarahamonina fototra zay fanajana ny fototra ny zavatra jaina nefa fitiavana avy amin'andriamanitra ny tsika kristianina raha teo no miresaka de tena tokony andeha mihitsy mbola tohizatsika eo amin'ny herin'ny andriamatoa Flavien ary araka n'le sosikevitra le olona teo de tena hoe na manao ny fanjakana na tsy anao ny fanjakana na manao ny atsa na tsy manao ny roa tsika eto mandray andraikitra andriamatoa Flavien manao an'izay zavatra karazana sekoly ingy ty ataotsika ty ary zany tena sekoly mihitsy ty ataotsika ty de zay zany tsika mba efa mba mandray anjara de fa manasa ny hafa ndraiky eo mba ampitombro izy ny radio Don Bosco fanabeazana tena marina be de tsy maintsy efa sekoly mihitsy tsika am'izay fanabeazana tena marina tapitra ny fiarahantsika ary raha ohatra ianao ka te hiaona amin'ny généraly de azonao atao tsara ny mangataka ny lara telefoniny ao amin'ny 22 443 87 22 443 87 rehefa azonao ny lara telefony généraly de atso izy isaky ny maraina amin'ny fito sasany ka hatramin'ny valo amin'ny ray sasany ka hatramin'ny roa tolakandro ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma de rehefa azonao izy de izy mandamina fotoanany sy ny tetiandro zay andraisany anao de ajao tsara zay mety tsy anao rery no raisiny fa mety olona roa na telo noho izany ajaina le fotoana zay omeny anao ny ora sy ny daty sy ny fotoana sy ny toerana ajainao tsara izy am'izay fotoana zay mba tsy hatonga fanafitoinana indraindray satria indraindray tsika misy miteraka ihany zay satria indraindray tsika atao hoe tonga am'roa sasantsika vao tonga nefa mety andray olo izy amin'ny telo de lasa misakisaka daholo le zavatra rehetrarehetra de mandreraka be misy zavatra ohatran'ireny lasa olana ao atsika hoe noho ny fotoana famoivozana efa fantatritsika io ano zany miala alohatsika amin'ny toerana zay tokony hialantsika ny fandaratsika dia mandeha amin'ny YouTube any amin'ny RDB live ihany koa miverina fandaratsika amin'ny valo sy sasany alina isaky ny alatsinainy alina io Bruno teo amin'ny lafiny teknika iza tisy miajana no kirakirany sary de ankasitrahantsika rehetra fotoanantsika manaraka ho amin'ny herinandray veloma toko mba hovanina fandarina rahano eto amin'ny radio Don Bosco isaky ny alarobia maraina amin'ny folo mba hovanina fandarana ho fanabeazana ny olom-pirenena mba hovanina